Dia tonga dia ataontsika ao avy hatrany. Omanina daholo zany ilay saosy rehetrarehetra. Tetehana en petit morceau zany no oignon antsika. Dia toy izay ihany koa ny gingembre na ny sakamalao. Fisapisahako izy aloha. Zany hoe misy tsakotsakoana zany reto tongolo sy sakamalao reto ao anatin'ilay saosy. Dia rehefa vita izay dia ataontsika petit dé ihany koa zany ny sakamalao. Na izy atao dé na izy atao morceau mety ihany koa, tsy voatery taperina daholo Tomate en boîte na tomate concentré miaraka amin'ny oignon natao petit morceau dia teo ihany koa ny gingembre na ny sakamalao natao en dé ihany koa na petit morceau. Alaintsika amin'izay reto ampiasatsika cumin, poudre cumin zany no ampiasaitsika. Anisan'ny hanitra sakafo tsara be zany. Tonga dia efa arotsaka ao. Misy izy somary mbola voany izay fa ny nampiasaina zany androany dia ny poudre. Asiantsika ihany koa masala kely. Zany hoe eny amin'ilay mpivarotra épices ireny daholo no vidiana. Atao kelikely na arakarak'izay tiana. Rehefa vita izay rehetrarehetra izay dia asiako zao zany ny zavatra hitantsika ao dia asiako menaka amin'izay eo akaiky eo satria efa voaomako daholo izy rehetra. Maka menaka kely tsika 2 sotro na 2 sotro foana. Dia apretitsika amin'izay ny afo malefaka hatrany na antonony fa tsy azo atao mafana be. Rehefa mafana io menaka io dia ahisako eo akaikiny eo ireo tongolo gasy, sakamalao ary ny épices ny cumin, poudre cumin sy ny masala izay nataontsika zany dia ataontsika lasa manimanitra tsara ilay saosy tomate. Fa mandritra an'izay fotoana izay kosany dia valaintsika ny atody dia hodidina somary atao oblique. Zay zany ilay présentation atolotro androany. Tsika zatra manapaka atody dia atao mahitsy foana fa androany izy zany atao oblique ohatr'izao. Raha ohatra ka tiako hipetraka tsara izy zao satria hipetraka ohatr'izao no tanjoko aminazy avy eo dia analako kely le base atao ambany dia ohatran'io zany ilay atody avy eo. Ohatr'izao zany ilay présentation rehefa avy eo. Somary tongilana oblique ohatr'izao izy. Somary atao moramora ihany fa sao dia potika. Zay zany atao ohatr'izao izy dia mijoro tsara. Toy izao. Efa manomboka maneno ilay saosy ato dia taritiko amin'izay dia afangaroko tsara aloha izy amin'ny voalohany. Raha reo fotsiny ny atao dia saosy concentré zany izy satria tomate concentré. Fa mba hampamanimanitra sy hampamasamasaka tsara azy aloha dia natao an'izay somary sautena kely zay. Zao zany ilay hoe sauté eny manenoneny ampiakariko kely ny afo amin'izay izy maneno tsara. Sauteko aloha asiako sira kely ihany koa. Ho an'izay tia poivre dia afaka manisy poivre.
Zao izy somary madididity tsara ohatra aloha zany izy amin'ny voalohany. Tsy tena hoe hihinana saosy madity be ohatra zao tsika fa manahirana ihany zany raha ohatra ny olona. Rehefa mendimendy tsara na sué somary malemilemy fotsiny le oignon masamasaka kely le gingembre reny moa fihinana manta daholo zany dia tsy maninana somary tsy masaka be azy. Rehefa vita zay dia maka rano kely amin'izay tsika